Efa manana ny toerany ny tontolon'ny asa famoronana na ny stylisme eto amintsika misedra olana nefa izy ireo satria dia tsy voatery ho hita eto Madagasikara avokoa ny akora fototra ampiasaina amin'izay asa famoronana izay. Dao raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Raha ny tontolon'ny famoronana na ny stylisme eto Madagasikara dia efa azo lazaina fa mivoatra dia mivoatra tokoa izany. Efa mihoatra ny 10 amin'izao fotoana izao ireo mpamorona eto an-toerana ary isan'izany i Ben. Feno 10 taona tamin'ity taona ity ny nila manosan'ny Ben tao anatin'ny famoronana ary nandritra izay 10 taona izay indrindra dia ny fampahafantarana ny vita malagasy ny tena isan'ny angaliany raha ny ao amin'ny lafiny zaitra. Ny olana dia tsy fisian'ny orinasa mitrandraka manokana ireny karazana akora vita toerana ireny fa tsy maintsy manafatra ny ivelany. Fahitako ny fivoaran'ny stylisme eto Madagasikara zavatra hitako hoe fa tena azo lazaina tena mivoatra be. Nefa na dia ataoko hoe amin'ny tontolon'ny resaka ny olona mpanao makafy an'ilay lamaody fotsiny ary dia efa hitany hoe raha oharina amin'ny taloha. Zany hoe tany amin'ny essence ny idiranay tamin'ilay resaka famoronana dia efa hitako hoe manana fivoarana be na ny fankafizan'ny olona azy fotsiny ary. Raha tsy tena hoe ny artiste eto Madagasikara ny olon-tsotra ihany koa efa hitako hoe manana efa miezaka mampafantatra moa akory ireo styliste amin'izao fotoana zany efa hitako hoe manana betsaka zany ireo efa manatran-kefa amin'ilay ny olona aloha tsy maintsy misy foana ary matetika miseho eny antsefatsefany ohatra ny zavatra rehetra ihany zany na ho an'ny artiste matetika tsy maintsy misedra kely zavatra ohatr'izay foana dia ny laza hoe tsisy olana namany mantaika ihany fa tsy maintsy misy olana kely foana zany eny antsefatsefany rehetra zany ohatra ny asa rehetra. Na dia mitobaka aza ny vita avy any ivelany amin'ny tsena eto an-toerana dia tsy manakana ireo mpamorona toa ny Ben izany hiezaka hatrany hamoaka ny zaitra vita malagasy. Ny mpamorona ho an'ny Ben dia ireo olona mahavita mamoaka ny antsoina hoe tendance fa tsy makatahaka foana amin'izay mivoaka. Io ihany koa no isan'ny mampiavaka ny zaitra izay avoakan'ny Ben. Dia ny fanadihadiana no hitandrotsy rakoton'ny Rain sy Rakotorson amintsika iny ihany koa no amaranina ny fotoana amin'ity takariva ity. Isan'ny vaovao nisongadina netana tamintsika teo amin'ny tontolo politika ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny vondrona iraisam-pirenena dia ny anasaziana ireo kandida 3 raha toa ka tsy miala amin'izay fifananana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay mialohan'ny faran'ny volana izy ireo sy ireo kandida tsy nahafeniny fepetra. Dia mifandreto ny fampahalalam-baoantsika isaorana feninao naraka ny fampahalalam-baoatra amin'ny farany eo amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika velomandro.